ankehitriny zany dia be dehibe ireo zay niara-nidina ary niara-niatrika an'izany tsy fanjari-tsakafo zany fa nandraikitra ny tena manokana moa dia ny départemente ny fahasalamam-bahoaka dia tany dia nisy andraikitra manokana koa zany zay mifanaraka amin'izany départemente izany. Ny anjaran'ny fahasalamam-bahoaka moa zany dia lay mikaroka an'ireo olona zay azo ny tsy fanjari-tsakafo indrindra fa ny ankizy fa ao anatiny koa zany dia misy reo lehibe zay tratra ary ao anatin'ny zavatra zay dia ny andraikitra faharongezabe dia ny fandraisana an-tanana an'izay karazana famizana ny fanafody zay mifanaraka amin'izay tsy fanjari-tsakafo zay satria misy klasiny reo tsy fanjari-tsakafo reo araka ny taonany araka ny fomba fisehony dia tsy maintsy raisina mifanaraka amin'izay ary ny tsy fanjari-tsakafo dia misy fiantraikany eo amin'ny vatana dikan'izany zany dia tsy maintsy raisina izy ireny zany an-tanana koa reny fiantraikany reny zany ary ny tsy azo adino fa iny faritry ny koa zany dia misy azo lazaina hoe aretina matetika mahazon'olona amin'iny tsy laza afa-tsy ny hoe tazomoka ohatra dia satria marefo le olona dia tsy maintsy raisina an-tanana zany fantatra koa fa misy koa ohatra ny fivalanana dia tsy maintsy raisina an-tanana daholo zany rehetra zany ka ny fidinana tany fotony zany satria tany amin'ilay toerana mihitsy zany zay tratra tena azo zany tena tratra dia tonga tany fitondram-panjakana dia nandray anjara tany zany ny ministère fahasalamam-bahoaka efa nisy azo lazaina hoe asa sady efa natao satria ny fitondram-panjakana dia tsy afaka miandro mihitsy fa avy hatrany dia miasa satria tsy azo ekena mihitsy zany ny pray tanindrazana amintsika no hiaran'ny tsy fanjari-tsakafo raha amin'izao anatin'izao fitondrana zao zany ka dia nandray andraikitra isika ary ao anatin'izay zany dia misy fanapahan-kevitra zay niraisina ary paikady napetraka ny Andriamatoa Filoha zany sy ny premier ministre miaraka amin'ny gouvernementa zany dia ametrahana karazana ivy-toerana zany fandraisana tanana koa ara-médicaly dia misy toerana zay fa anaovana zany moa zany ao Anosy Amboasary ohatra raha ao Anosy dia misy toeran-kafa koa moa zany zay tsy maintsy andehanana ohatrany hoe tsy vory zao lavitra be mihitsy any amin'ny 100 kilometatra miano Amboasary kanefa zany tsy mahalavy tany satria mamonjy reo malagasy zay mitovy amintsika ihany ary rehefa napetrapetraka daholo drafitra rehetrarehetra zany izany mandray anjara izany manao inona dia ny fanatsarana zany ankehitriny no atao sy ny fanaraha-maso an'izany rehetra zany raha ny vinavina zany dia ahita vokatra isika satria mbola tsy misy mihitsy zany hatramin'izay ny fandraisana tanana mivantana ataon'ny filonosy miaraka amin'ny prime ministre miaraka amin'ny membre gouvernement ary itsiketsehana avokoa zany reo hery rehetra zay afaka anampy amin'izany dia mazava ho azy io koa zany reo pompinantoka miaraka amintsika ao anatin'izany ny fidirany fotony hoa dia iverenana mihitsy ny ministre dia iverina any ama lehibe ny départemente ny fahasalamam-bahoaka dia iverina mihitsy tsy hoela ijerindray zany inona mivokatra atao dia miverimberina ohatran'izay ary ataoko fa horesitsika io tsy fanjari-tsakafo any atsimo